ity zany manitsangana tamin'ny andro fahatelo andrasantsika dia le riny tonga avy any. Afaka tsenany lava izy menadahandroany fa taraiky aty amin'ny exposé aty za. Mazava be mihitsy ny fanazavan'ilay mpampianatra any amin'ny tantaran'ny Kemety dia mety ho taratara za vao tafavoakato. Zay ok. Bisous dia tonga dia omeo goûter zareo. Ok vadiko. Allo fa za ndeha angala zare dia an-tragno agny izay miambina anao. Bisous vadiko. Atao ino ma perika igny fara? Anao masola mampiasa perika? Perika ny linaty ry papa. Afaka miandry 10 minitra fotsiny ve sika ry papa nomezako an'ity perika ity any lina. Fa nagnino manaviany perika ny lina aminao? Ataovy malakilaky fa mbola andeha angala zandrinao atsika e. Eny ary papa. Efa iny izy ry papa. Andraso meko azy vetivety. Ho an'ny zandriny honiny. Satria manko raisy nana confirmation zandriny. Rastabe zay manko ny zandriny dia nanapahan'ilay pastera ny volony. Fa tsy mahazo mana confirmation hony raha tsy tapahana ny volony. Ny papa ny tsy manaiky anapahana ny volony dia nasain'ilay pastera ny vidianana perika izy. Grave koa zegny. Ao amin'ny eglizy fandehanantsika isaka dimanche io misy raha karaha zegny. Tsy nampoiziko koa izy kaiky pastera igny hagnano raha karaha zegny. Izy koa heny mamanandre zegny izy io. Tsy maintsy ahitavany tantara koa mikasiky zegny Iny mama tokoa mahita tantara resahana foana. Isaky ny sizy resahana aminazy tsy maintsy ahitany histoire foana. Fa hoana tokoa ho any papa ahafantarany mama ireo tantara marobe reo. Mamanandre koa n'olo tia mikaroko ndraiky tia fianarana e. Normal be izy koa tia mahay karazana tantara. Izay lasite ny antony tsy nafanina andeha nangala andreny any. Izy losi nandeha nagnano exposé mikasiky civilisation égyptien. De variana tany izy. Amin'ny zavatra tiany mama mihitsy zany resaka égyptianina zay. Ahoana tokoa fahitany papa resaka égyptianina io. I mamanandre tegna marika zegny izy io. Valeraka izy mody ake amizegny atsika afaka magnontany izy raha mikasiky zegny. Fa mindao antsindriky maloha aleva zandrinao fa agnaty tomobile ato za miambianao. Hay be lahy efa eto. Andao fa papa miandry ao anaty fiara. Fa izy mama no tsy tonga nitsena antsika tandroany. Namonjy exposé hony izy dia tsy afaka fa i papa no mitsena antsika androany. Ka i papa rehefa mitsena antsika tonga dia direct any an-tragno. Tsy mba mitondra antsika any amin'ny salon de thé ohatran'ny mama nefa tia hitany Anita. Ny anelahy dia resaka vehivavy ihany. Sady amin'izay olona matahotra vehivavy tady tomany aby rehefa miresaka amin'ny vehivavy. Dia mody be zesta be hoe te hahita any Anita. Aza miteniteny fahatany ry. Sa mialina ny Anita? Kotikotiako daholo reny namanao reny ane azoko aby. Andao andefa miandry papa. Fa aza mitapitapeo ry matahotra vehivavy mba iza tokoa moa zao ny vehivavy miaraka amin'ny alahy zao. Mbola i Anita aloha ny manahira anazy ao fa misy sipa molamola ampiko izay ao. Fa iny black keliko iny manahira anazy fa tsy reo sipa maniditsidina be reo. Sipa maniditsidina amin'ny teny reriny ake atao iny. Tsy fantatra na miresaka amin'ny angatra iny sipa inona inona ny tena problème. Ohatrany misy any lisi lesy hitako miresaka matetika nareo. Nefa nga ilisi tsy black. Sipa maniditsidina amin'ny teny reriny ake atao iny. Elahy ty tena marary saina mihitsy ka. Andrasy tereniko i papa hoe ho any amin'ny salon de thé isika raha te ahita any Anita iny elahy. Dia mba presandry izy Io ndray Hervé mitsolatsolana any nefa matatra ampiresaka. Fa nga moa za ikontaniny no za foana no arisiky ny elahy resaka aminy. Mba ampiresahany zay lesy fa lasa n'olo-kafa ny afaran'iny e. Ampiresandry fotsiny akia dia avy eo amin'izay anjarako ny sisa. Andao ary raha manaika i papa dia hitantsika eo ny hatao. Dia mba za manao sarikenitra antsony elahy. Dia ho lasa mompera ny afaran'ny elahy raha ity fatahoram-behivavy ity no mitohy. Okay ary. Izay ny teny itiavako an'ity bavoko ity. Ahoana lifara? Saliky ry Anita. Inona kiny vaovao?
Tsy misy vaovao li fa manampy babako avao zaho androany. Aiava li Hervé zay. Andrasy fa ho teneniko izy hoe tadiavindry. Indri ane mahafinaritra azy koa hoe fa somary sarokenitra zay zandriko iny. Fanjarandrika iny mampiresaka azy rehefa tsy sahy izy ry anta. Eka moa li, dao fa ampiresahako e. Ka zay no teo koa ndi tsy raha miresaka le fa mba ampiresahiko. Sarokena tsy mare koa e. Nefa i kely mba teateako. Efa loso ezaka edy maizandrinao tioy. Andre io tsy tia hinagna fa mankalefaka zafo. Raha hafa fo tian'Andre atao aty fa tsy tia hinagna zegny aby. Lasa any amin'ny toilette izy ry papa. Sao sambarin'Andre bahara donc za tika tsy mahita raha ataon'Andre ie. Efa nandalova koa ny taonan'Andre iry za zay. Andre ke mieritreritra izy koa ke tsy nanjengy maman'Andre za ke nisy ed'Andre roa. I zegny ny tegna mahatamagna Andre amin'ny plasy ty. Mahay mizaviavy malao izy igny e. Papa ny vehivavy koa any mifankahazo be amin'ny mamy. Papa ny ilay teneniko any papa hoe rehefa tafirisika zareo dia ela be foana tafody zahay. Satria be fanontaniana be ilay rangahy ary mama koa rehefa manazava resaka tantara zay. Dia tena tsy asikitiana mihitsy. So dia asiasiaka any mama eo papa. Fa resaka tantara taloha sy resaka siansy foana ny resandre rehefa miresaka. Kaiky mategna efa fianakaviagna raiky zegny Andre aby. Ny babany manjengy ny mamany, dia ny zanany manjengy ny zanany viavy. Donc izy ty zegny efa kafetaria am-pianakaviagna. Maman'Andre ndraiky atokisako. Sady koragnan'olo be zegny e, tsisy diran-jaza. Ndao volagna amin'izay zandrinao fa andeha atsika e. Maty zao an'li hoe Sylvie. Iza le Sylvie? Lay koraly lao amintsika eo iny ve? Maty ahoana ki Sylvie? Vao tamin'ny alahady ve izy ho nihira tao am-piangonana? I Claude Sipaniny ny antso io ka ny vola tamiko. I Claude be maso lava sofy iny li e. Azy nampialy anareo roa iny. Eka. Tena dinika tokoa moa nisy an'iny Claude be maso rangasofina be iny tokoa. Tena tsy tadidiko mihitsy ny kia. Izy ipiny koa ny arahana aby zao lela rehetrarehetra zao. Efa endry moa izy le miaraka amin'le frère Alexandre. Lay prof d'histoire-géotsika tao amin'ny collège Sainte Thérèse iny. Raiky koa iha zao. Fangamo i Sylvie raiky avao no miaraka amin'ny frère iny. Sipakely vao misonitra iaby re niarany frère Alexandre iaby. Mody omeny jala no homofo bôly na zao raha zao. Za tena gaga kia. Izy aloha bogosy fa na dia zany aza kia. Ai. Frère zany fe kia iarahana. Alatsika avao na li jalany io. Iny koa li raharahana amin'izao fianakasakotsy telo le mbo mieritreritra maro avao koa li ampelatia. Ndrity zany efa niaraka tamin'iny. Za tsy sa tsy isany zany io mahatonga ny sipakely amin'izao fotoana zao le lasa manaonao foana mahita ny adalany rozokony dia mieritreritra hoe normal reny dia lasa akory zareo manao mitovy amin'ireny. Ka be sermonao li fa tsy raha misy raha ilantsika ny lehilahy iny fa jalany avao li ilatsika io. Sady zay li mahatonga manisy masika avao rehefa militra amin'ny bureau ao fa tena mahimbo biby ty vavany. Indriky tena miva mihitsy Avelao aloha zany resaka fombavan'ny frère Alexandre zany fa inona aloha no nahafaty Sylvie? Le voany accident zao hoe tamindrozy nimpoly tamin'ny baka amin'ny boîte de nuit tamin'ny vendredi haly teo iny le nivalibaliky zao tôbily iny satria ny mamy zao sipaniny. Grave zany fa iza ndray ary zany sipany vaovao mamilava zany. Izay tsy mba andaniko andro amin'ny mivoakalina io kia. Ry Sylvie koa ne mandeha boaty ny vendredi sy ny samedi dia dimanche any am-piangonana. Tsy vitany efa mandeha boaty ny vendredi samedi fa mbola matory koa tonga ao am-piangonana satria tason'le tsy ampy-torimaso. Zao koa ny litseraka ny sipa iny midega ny zao mihitsy iny. Fa eva li hiaraka amiko handehany hariva hamangitsika. Dia maty koa ve ilay sipany mitondra fiara? Halalalala, tena mampalahelo be izy zany Na dia sy tiako azy ny sipiny dia mampalahelo anahy ihany ny hafarany.
ndao maly lefa bakeo zao miantso anao rehefa alohany ho avy any re zay raha jerevantsika ny fikaroana izay nataony Cheikh Anta Diop sy Alex Darkoa dia mamakivaky any Egypte fahiny ho any Afrika radiographika. I Darkoa nanao fikaroana amin'ny alalan'ny ADN fa i Cheikh Anta Diop kosa dia artefact archéologique ny azy. Darkoa dia manaprofo fa ny Afrikana no nanoratra ny Baiboly. Ny teny hoe Israely dia teny Akan any Ghana. Darkoa dia manondro ny tantaran'ny Jakoba ao amin'ny Genesis izay nanovany anjely ny anaran'i Jakoba ka natonga azy nantsoina hoe Azrae na Israely no fiantsoan'ireo Europeana azy. Ny Israely ankehitriny dia noforonin'ny Etazonia sy Grande-Bretagne tamin'ny taona 1770 ary avy any Kaukaza any Russie ny fiavian'izy ireo. Ny olona milaza ny tena no Jiosy monina ao Palestina dia olona ponina avy any Khazar izay nandray ny judaïsme ho fivavahany tamin'ny taona 1770 ka hatramin'ny 1780. Etiopia sy Egypte no resaina bebe kokoa no ny tany hafa rehetra ao anatin'ny Baiboly ary ny filazarin-tsara ao amin'ny testamenta vaovao. Ny testamenta vaovao dia nosoratana tamin'ny taona 100 ka hatramin'ny 800 taona taorian'ny nahafatesany Kristy. Tsy tonga tany Egypte ny Romanina ratsy tamin'ny taona 300 talohan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy fotsy hoditra tao talohan'ny nanafihany Roma ny Egypte. Ny kristianina tany Egypte tany amboalohany dia naory ny apôstôly Marka tamin'ny taona 270 taorian'ny Jesosy Kristy tany Etiopia tao amin'ny fiangonana Coptique. Nolazaina fa avy any Roma ny kristianisme. I Darkoa kosa nefa dia milaza fa Egypte fahiny radiografika any Afrika ary ireo antsoina hoe Europeana izay manampahaizana tsy mahalala kory ny tantaran'ny Egyptianina fahiny satria tsy mahalala ny anaran'ny foko Afrikanina izy ireo. Azafady, afaka mametraka fanontaniana ve zao azafady? Fanontaniana roa no apetrako. Voalohany misy manampahaizana ny laza fa ny musulman ny fivavahana voalohany teto an-tany. Izany hoe nisaraka tamin'ny musulmana zany ny judaïsme. Fanontaniana faharoa, raha judaïsme fivavahana voalohany, fomba ahoana nampisaraka ireo fivavahana ireo ka nahatonga azy ireo namorona ny kristianisme? Misaotra tompoko. Ny judaïsme no fivavahana no volavolainy Afrikana tany Afrika. Izy io dia noraisina sy nampifanarana tamin'ny fomba mitovy amin'ny fanompoam-pivavahana Yoruba, Orisha, Vodun, Santeria, Latsumi, Kandobla sy ny sisa. Rehefa nanomboka niady territoiran'ny musulmana sy ny kristianisme satria nahazo territoire maromaro ny musulmana tany amin'ny taona 1770 tany ho any dia lasa papa ny Église katolika i Rodrigo Borgia izay nitondra ny anaran'ny Papa Alexandre Fahen. Ny hevitra hitany dia nanao fifaninanana hosodoko izy anao endrika olona manakaiky na mitovitovy amin'ny Jesosy Kristy fa nataony fotsy hoditra ilay izy. Ny zanany lahy izay akaiky azy indrindra no natao sary hosodoko tamin'izany dia i César Borgia. Ny faninana tamin'izany sary hosodoko zany i Leonardo da Vinci ary Michelangelo fa i Leonardo da Vinci no nahazo ny loka dia nanomboka tamin'izay no nipoirany ilay sary hosodoko misy any sarin'i César Borgia ary fotsy volo manga maso. Mbola nanomboka tamin'izay daholo ihany koa no namoahana ny sarin'ilay Marie Virgine izay fotsy ihany koa manga maso. Inona no mahasamy hafa ny Jesosy na mainty izy na fotsy? Mampiova inona moa izany na mainty izy na fotsy? Raha tsy misy dikany zany, nahoana no nataonareo fotsy izy? Tsy vitany nataonareo fotsy fa nafotsiana daholo ary nomena anarana Europeana daholo ireo Afrikana ao anatin'ny Baiboly. Izao tsy anisan'izany fototra nanovany tantara taloha fa anko raha tena Andriamanitra velona tonga nofa araka ny tenenina isan'andro i Jesosy dia tsy misy dikany ny loko hoditrany na fotsy na mainty na mena. Ahoana no hoe tsy misy dikany? Misy dikany mihitsiny ka ianareo anefa tonga tsy ampitaona firy taty aoriana.
ianareo vao tonga vao tsy ampy firy-taona akory a ny ohatrany miseho te manam-pahaizana teo Andriamanitra ary miteny anay mainty hoditra ho biby rajako nifakay ianareo no tena biby sy rajako fotsy. Ohatrany ratsy vavy ianao madama, fa nahoana no aty amiko ianao no manampatra ny hatezeranao? Tsy natao hiadiana ato tompoko a fa fivoriana. Ny hevitra no avoaka eto a, ny hevitra no hiaditsika fa tsy ny tanana na teny ratsy. Raha araka ny fandiniako sy ny karoka izay nataoko manokana dia ireo rehetrarehetra ireo ireo fivavahana izay noforonina sy natao amin'ny anganonganon'ny Egyptiana avy amin'ny anganonganon'ny Egyptiana dia mifandray amin'ny volana 12 ao anatin'ny taona. Io resaka Jesosy fotsy hoditra izay noforon'ny vazaha io sy ity resaka mpianatra 12 ity dia ireo zodiaka zany ireo sy ny zodiaka ary ny isa 7 izay milaza ny chakra 7 dia mifanaraka amin'ny 7 andro ao anatin'ny herinandro iray. Nampitoviana ihany koa amin'ny anaran'ireo planeta 7 ireo planeta ny masoandro. Torak'izany ihany koa ny ora izay nosasahana roa dia ny maraina sy ny alina. Maraina mifarana amin'ny 12 atoandro ary ny alina mifarana amin'ny 12 alina. Mbola mifanaraka amin'ny ilay mpianatra 12 sy iray signe zodiaka 12 ihany koa ireo. Amaranantsika azy ny eto dia ny tantaran'ireo mainty hoditra izay nafotsiana sy ity fivavahana izay novain'ireo romanina natao vazaha fotsy hoditra no ivavahantsika mba hanasarasaranantsika satria eto dia ireo judaïsme, ireo musulmana, ireo egyptiana mainty hoditra tany amin'ny tantara talohan'ny tonga afan'ireo albinos nareo varira izay namboarin'ny Jakoba taty aoriana no resahantsika eto. Raha toa nisy ireo mainty hoditra ireo taloha dia tsy maintsy ny fikarohana mikasika ny fiainan'izy ireo talohan'ny tonga afan'ireto vazaha taty aoriana reto no fikarohana sy ny fivoriana izay ataontsika. Hofaranantsika eto aloha fa hotohizantsika indray izy avy eo andelohantsika andeha hisakafo dia miverina eto indrayntsika avy eo. Nagnankory ma conférence nandray niany chéri mba rasako ny fa karaha ravoravo be anao nikaiky za niany igny. Hitan'la tena ohatran'ny fifandrofian-javatra mihitsy le tsy fa tany amin'ilay conférence anika le resaka trinité indôla ny resahana tao zegny dia ino aby ny mikasika igny ka izovy ma ny mpitarika conférence nandray tao. Misy professeur intelligente be zay mitarika ny conférence atao fa tena raha azoko natao dia noentiko taty le raha matoa ny resaka tamiko fa tena be dia be mihitsy ny fanontaniana saika apetrako aminazy tao. Tantaray amin'izay ary mikasika ny Jiosy Jesosy Kristy no lohahevitra tao. Moa ka mety ny anarana fiantso any Egypta taloha ary ireo Grika no nametraka an'io anarana io hoe Egypta tany amin'ny taona 104 talohan'i Jesosy Kristy. Ny mety dia midika hoe tany mainty hoditra amin'ny teny Medunedger izay fiteny nampiasaina tao. Tegna voky vanda antsika africain ty tohiza fa tegna intéressant be izy zegny. Hitanao le hoe amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina zany dia nalain'ireo vazaha namboarin'ny Jakoba tamin'ny tantaran'i Egypta dia ny Ozara, Ozety ary ny Ru. Io le antsoin'ireo hoe Trinité ary ny resahan'ny Egypta amin'io ao hono dia hoe amin'ny anaran'ny Ray sy ny Reny ary ny Zanaka. Za lasite fa gagagaga tamin'io resaka fanahy masina io hoe tsisy resaka viavy ndraiky reny fahekina agnatin'ny fivavahana io. Ino zegny nahatonga vazaha aby regny nagnova azy? Olona tsara aloha malala fa tena grave be mihitsy anie tena zavatra diso be mihitsy ny nampianaran'ireo vazaha ireo an-drazambe antsika. Misy tepolo ny ao Kemety nanoratana ny soratra masina tamin'ny vato anarivo taona maro taloha nahaterahan'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny tempolon'ny Luxor ao izy io ary nosoratan'ny mpanjaka Amenhotep III. Teraka taiza zegny le Jesosy ao agnatin'ny Baiboly ary azovy zegny Jesosy izay vavantsika isan'andro. Ao agnaty Baiboly baka misoratra fa izy teraka tany a Betlehema na Nazarety. Ka
mihitsy ny tena nagaga androany satria ao amin'ny asa soratra koptika ilay mbola misy ny kristianina trana indrindra antsoina hoe copte izany a, sy araka ny voalazan'ny docteur Joseph Ben-Joachim, ilay kémétologiste ilay teraka tany Etiopia, dia voalaza fa teraka tany Kemet Egypta mihitsy ny Jesosy. Tegna marina izay ilainy volaniko taminao igny fa hoe tsy mitombogno za. Olo vazaha be karaha an'igny ke andeha alefa isitrika any Egypte agny. Tamin'ny Hérode le namono zaza lehilahy nanomboka 2 taogno igny, matoa izy nalefa ny ray aman-dreniny lefa tagny, dikan'izegny mahintigny izy zegny. Anga mo vitan'izany fotsiny hoy zay lafa mbola tany amin'ny Kemet na Egypte koa anie hono ny toerana nahaterahan'ny kristianisme. I Etiopia no nanorina amin'ny fiangonana kristianina voalohany eran-tany. Ny kristianisme dia fivavahana afrikanina tany am-boalohany, toy ny fivavahana hébreu afrikanina antsoina hoe judaïsme sy musulman. Ambesan-tsendriko vadiko, misy raha tsy mazava aminazy igny. Nanino ma kristianisme ny fivavahana voalohany natao tao Egypte? Izy ma tsy musulman ny fivavahana nataonjare africain? Tegna very marigny za zegny Tegna niova raha hafa tanteraka tantarantsika zegny. Ie, judaïsme hono ny fivavahana voalohany tany Afrika fa tsy musulman. Tena novaina mihitsy ny tantara rehefa niova ho kristianina ny fanjakana romanina ary avy nitolona avy tany Afrika tamin'ny taona 200 dia novaina daholo ny tantara. Niara-namorona fivavahana fanjakana imperiala vaovao zany izy ireo dia io Eglise Katolika Romanina io. Ke akory zegny ty Baiboly ty? Vandy aby zegny raha agnatiny? Non ka, tsy hoe vandy daholo ny ao fa novain'ireo vazany ary nangalan'ireo hono ny soratra masina tao araka ny fitantaran'ilay profesoro ihany. Boky 740 zany ilay sorana tamin'ny soratra masina tany am-boalohany. Antsoina hoe apôkrify izy ireo. Ny boky voalohany indrindra, bokin'ny Maria, voalaza fa nananjanakala talohan'i Jesosy Maria, ilay natao hoe Jakoba ny anarany. Sady hitako baka agnatin'ny Baiboly ao zare matetiky mivolagna Etiopia ndraiky Egypte, sady matetiky mivolagna dreadlock ndraiky volo curly. Vazaha baka tsy curly volonjare regny ary tsy managna dreadlock. Tena tany amin'ny ranon'Eli hono no nanoratana amin'ny Baiboly voalohany ary nisoratana tamin'ny hoditra biby dia ny sasany tamin'ny papyrus no nanoratana azy. Io papyrus io azany hono mbola hita any Etiopia tany Biblos ilay zanatany afrikanina indray manana orinasa mpanao boky, ny orina tamin'ny papyrus. Kanefa vazaha aby io masaiky mivolagna fa zare nampianatra africain nanoratra ndraiky namaky teny. Tegna malasa heritreritra ndraiky mandinika izegny. Ka moandro zany andro any Sheriff andaotsika any amin'ny restaurant misakafo fa tena vizana zany ka. Restaurant nazy matianao andianana sakafetariam-pianakaviagna le matamagna anao ndraiky zany kalainao. Inona indray zao zany zavatra teneninao zany? Nanokafanao kafetarianga zay Nandeha tamin'ny kafetaria fandehanana andre isan'andro le mahatamagna andre ro mianika isan'andro igny baka zahay niany. Dede zany Aza miteniteny foana ary Xavier fa iny olona mitapitapy miteny rerotra ny sovaliny ve lesy matakaloko an'lahy. Mahafinaritra fotsiny izy mampiseho amin'ireny karazan'olona reny hoe voavaliko daholo izay fanontaniana apetraka zareo, satria zareo mieritreritra antsika mainty hoditra hoe taraiky sy vendrana ka izay no tena hampisehoko amin'izareo hoe tena diso be zany Aloha randeha hinagna ambelana agny anao koa fa kajo. Magnaia anao fa kony za chérie fa anao ndraiky atokisako vadiko. Izy zany ilay anjasantsika fa efa tsy ho ela dia ho tonga. Izy koa ilay hitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Aleo rangahy janona daholo tony resaka zomby tony fa kay tsy misy olona mitsangana amin'ny maty zany, lainga daholo zany. Raha lolo vokatra ny andasanao?
Tana mandeha ny Toliary dia mitady any Marika Tatandraza. Izy aloha zao ny apôstôly no mbola nitsangana tamin'ny maty fantatra antsika tao Madagasikara. Mety efa misy any Ambatikany aloha fa mbola izy ny hitantsika efa tanaty vatapaty ary nitsangana miaraka amin'le sabatra lavalela be iny satria n'le sabatra avy any an-danitra angambany. Ity zany maty nitsangana tamin'ny andro fahatelo andrasantsika dia le riny tonga avy any.